Iza mony tsy malala fa alohan'ny hirosona amin'ny fanambadiana eto Madagasikara dia misy dingana maromaro tsy maintsy arahana. Alohan'ny anaterana ny vodiondry dia misy ilay atao hoe fisehoana. Ny hevitry teny io sy izay rehetra tokony atao mandritra io fotoana io aloha no horesahantsika alohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatin-dresaka. Rehefa mandeha ny resaka fisehoana, ao anatin'ny fisehoana manko nanaovana ny resaka dinidinika. Dinidinika izay eo ny ray aman-drenin'ny zatovolahy tonga manome voninahitra mifampiresaka amin'ny ray aman-drenin'ny zatovovavy. Dia ny ray aman-dreny lehibe, ray be tantely sy ny reny be tantely mbola velona, afaka hoentina ihany koa fandinika amin'ny resaka raharaha hoe oviana nataony raharaha, firy ny olona nasaina hifampidiniana ny zavatra rehetra atao anatin'iny. Ka ao anatin'izay indrindra amin'izay dinidinika amin'ny mpianakavy amin'ny resaka fisehoana izay no anatanterahana ny resaka fombafomba tokony homanina mandritra ny fanatanterahana ny resaka fanambadiana. Tonga amin'izay ary ny fotoanan'ny fanateram-bodiondry, mbola misy dingana maromaro ihany koa izay tsy maintsy arahana. Mila manomana valopy maromaro ihany koa atolotra ho an'ny fianakavian'ny vehivavy. 20 no isan'ny farafahakeliny hoy ny mpikabary mahay azy. Vao tonga amin'ny toerana anankiray ny zatovolahy miaraka amin'ny mpitondra teniny ao anatin'izany dia mandeha natao hoe fizoviana. Fizoviana zany resadresaka ivelan'ny tokantrano. Dia ao anatin'izay indrindra zany eo dia efa mandeha ny dinika mandeha ny resaka eo dia eo ny anolorana natao hoe asiny lapa na ny asiny vohitra ao anatin'izay. Zay zany ny valopy voalohany indrindra. Rehefa tafiditra ao an-trano indray anefany, rehefa manomboka ny resadresaka, mandeha ny fanatsafana sy ny sisa, dia mandeha indray ny ohatra hoe tafiditra ao anatin'izany ny resaka dombaravarana, ny resaka vakilela. Dia rehefa mandeha eo indray ny dinika sy ny resaka ao anatin'izany dia mandeha ny resaka alafady tany. Satria ho ny fahendren-drazana amin'ny teny manao hoe pipika ny anadrisa, kopakopaka ny andavorona, ny abakabaka ny iraisana fa ny volotany samanana ka anara-bolotany satria tany trandraka amilevina tamin'ny menaka ny volotany no arahana. Dia manara-bolotany ny mpangataka avy aty amin'ny tovolahy manome voninahitra ny vehivavy ao anatin'izany satria andro lehibe ny zatovavy ny resaka fangataham-bady ao anatin'izany. Dia rehefa mandeha ny dinidinika, mandeha ny resadresaka, dia rehefa mamaky tetiarana eo izy manonona ny anaran'ny zatovovavy ao anatin'izany dia misy ny filaza amin'ny mpikabary sasany manao hoe ny resaka vakianarana. Dia misy ihany koa manolotra ny resaka asin-drazana ny Andohana. Ao anatin'izany ihany koa ao anatin'izany raha misy ray aman-dreny lehibe avy amin'ny ray be tantely sy ny reny be tantely na hoe dadabe sy bebe avy amin'ny le vehivavy zany ka mbola velona manatrika eo dia mendrika homena valopy reny mendrika homena ny asina indrindra satria ny zatovovavy izay angatahana tsy nitrebona avy any amin'ny tany sala amin'ny otra na nilatsaka avy any an-danitra sala amin'ny avandra na mivoaka tamin'ny vatamakazo fa misy ny loharan'ny poirana dia reny ray aman-dreny lehibe ray be tantely sy ny reny be tantely reny zany ny avy amin'ny lafindray sy ny lafindreny dia mendrika homena voninahitra ao anatin'izany. Manaraka izany ihany koa dia rehefa mandeha ny dinidinika mandeha ny resadresaka dia mendrika homena voninahitra ihany koa ny rahalahandray. Dia eo ihany koa ny rahavavindreny, misy ihany koa ny resaka vavahady ao anatin'izany. Misy ihany koa ny vahavahany-resaka ao anatin'izay rehefa vita mandeha izay resadresaka dinidinika izay dia tafiditra ao anatin'izay koa ny fanolorana ny resaka solom-bodiondry raha toara-bola le zavatra ao anatin'izay solom-bodiondry ny valopy lehibe indrindra. Tamintsika malagasy indray ny vodiondry misy ny any amin'ny boky sasany miteny hoe lay famatoam-pihavanana. Iny zany mitovitovy hevitra amin'le resaka solom-bodiondry ihany ao anatin'izany. Ka le ray aman-dreny mihitsy ny mendrika homena voninahitra dia tolorana ny solom-bodiondry. Misy koa nefa ny olona sasany manolotra ondry velona mihitsiny ho atolotra ho andafozana ao anatin'izany. Io samy manana ny fomba ny hitondrany an'izy ohatry ny faritra sasany any amin'ny eto Madagasikara misy manolotra ombo mihitsiny ho atolotra homena voninahitra ny ray aman-dreny ao anatin'izany. Rehefa vita ny fanolorana solom-bodiondry dia misy natao hoe sakelika fito na hoe vodiondry maro-tsapanana ao anatin'izany ny solo alavolo fotsy, ny solo tsakarano, ny solo babeny ary solo totovary, ny zanam-pangadina anada, ny asomboasarin-jaza ny aranira ary ny sarona-karon-dravavy. Fa tsy ny fianakavian'ny tovovavy ihany no mahazo tolo-bola amin'ny fotoana io misy ihany koa ny tolotra homena ny mpivady vao. Ka anatin'izay ny vola faran'izay kely sanda indrindra hatramin'ny lehibe sanda indrindra. Homaritso-drano azy ireo mba ho ambinina sy anakarena. Ao anatin'ny resaka fiarahamonim-bahoaka zany misy ataony ao anatin'ny vitra kely izay le zavatra dia apetrany eo ny vola hatramin'ny lehibe indrindra hatramin'ny vola kely indrindra. Samy manana ny heviny sy dikiny re zavatra reny fa ny firariana soa ao anatin'izany dia reny natao hoe vola velona zany ao anatin'izany hoe mba hanana hatramin'ny vola kely hatramin'ny lehibe indrindra zareo ao anatin'izany. Dia rehefa mandeha koa ny tsodrano dia misy zao ny fomba ohatra hoe any mady ihany rehefa manatanteraka ny resaka tsodrano zareo dia apetraka ao anatin'ny rano tsidika am-borona dia apetraka ao ny karazana vola
vola hatramin'ny mety hoe lehibe indrindra ny kely indrindra dia alaina amin'ny ravikazo ohatra hoe tsy ravikazo fa ny hazo ohatra hoe asina dia iny asina iny mitsofana rano dia asiana vola eo hatramin'ny lehibe indrindra ny kely indrindra dia mba ho ambim-bola zareo ambim-bola aman-karena zany ao anatin'izay a dia reny vola reny tehirizana reny tsy lany lanina foana fa tehirizana tsara ao an-trano ao zany ny tena heviny ao anatin'izy a dia iny moa zany karazana resaka hoe tandindona tiana hiviana mba tsy hoe hamatatany foana zareo anatin'ny sehatry ny tokantrano ary mba hanana ny ambiapy amin'ny resaka fiariana amin'ny resaka tokantrano satria mifototra ary anisany tokotelo mamasan'andro ny fanambadiana tamintsika malagasy dia ny vola aman-karena dia ny fahasalamana tonga lafatra ary ny zanaka ka noho izany indrindra ny resaka vola dia iny mba hirariana soa mba ho mamotiny vola izy a angidy lavitry ny faty ao anatin'izay